Eritrereto ange hoe 1% ny charge ny telefonanao tsy maintsy hikoropaka ianao a hitady chargeur dia anatsatoka an'izany ny prioritaire-nao voalohany. Toy izany ny fiainana kristianina, mila mitady hery ao amin'ny Kristy isan'andro. Inona no atao hoe finoana? Ny finoana dia fatokiana ny amin'ny zavatra anankiray izay mbola tsy azo antoka zato isan-jato ny sehoany na ny fisiny. Ao amin'ny bokin'ny Hébreux ny apôstôly Paoly dia nilaza fa ny finoana dia fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina sy fanehoana zavatra tsy hita. Ahoana ary no ahazoana sy mampitombo ny finoana? Ny teny ny bokin'ny Romana 10:7 manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Arakaraky ny fahazotoantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mahazo sy mampitombo ny finoana ao anatintsika. Rehefa azontsika ary ilay finoana, rehefa ananantsika ilay finoana ampy, dia lasa iainantsika ilay finoana dia tsy haintsika ny tsy hizara izany amin'ireo manodidina antsika. Matetika i Martin Luther mivady nampandroso olona izay efa mba vahoana ny fahafatesana tao atokantrano'izy ireo. Olona izay efa nahilikily ny fiarahamonina, izay efa tsy nisy nandray tany ivelany kanefa dia tsy nataon'izy ireo sakany izany fa nampandrosony tao atokantrano'izy ireo ary nandrova ny fiainan'ireto olona ireto izany fihetsika sy asa nataon'izy mivady reto izany. Ny finoana izany dia tsy avy amin'ny ezaka ataontsika fa avy amin'Andriamanitra. Izay no nahatonga ny Jesosy nilaza ao amin'ny bokin'i Jaona manao hoe tahaka ny sampana izay tsy mahay mamoha azy dia toy izany koa ianareo raha misaraka amiko. Tandremo anefa bokin'i Jakoba 2:7 dia manao hoe toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Ny finoana izany dia natao iainana ary natao hozaraina. Raha fitinina izany ny resaka ny fanaovantsika teto, ny finoana dia tsy teoria fotsiny fa tena iankina ny maha-kristianina antsika. Raha miaina toe-javatra anankiray raha mandalo ato sarotra dia ny finoana no entintsika hiatrehana an'izy ireny. Amin'izao fahatanorana izao no ilaina ananana an'izany finoana izany ary tsy ampy ny manana fotsiny fa ilaina ny miaina sy mizara izany amin'ny manodidina anao.